isoragna filohan'ny fanavoazana sy ny politika manjakana sady fanampanetanainy io hatramin'izay soskevitry toko kitany Madagasikara koa moa ao anatin'izay isoragna zany fa mandray sady mahay mandray ary mi-exécuter an'le zavatra nampanantenaina efa elany ny filoha sy ny république zay nifandimy teo de fa hoe anafatra soloka sika fa zao mbola io zany le soloka vonjimaiky io araky ny teniny aty amin'ny atoko kitany Madagasikara foana velomy andreo teo filoha avereno le raffinerie ao Tamatave de eto efa misy ny Bemilanga zany le soloka mavesatry de any ivelany koa mafaka miara-miasa atsika zany le brut zany avadika de moins zany le vidiny mitsangana verina automatique zany le atao hoe solimamy zay solitany malagasy zany de mba misy fifaninanana zany amreto anankitelo reto zany mba tsy afahany zareo loatra hoe tena hoe manindry aliko zany ho an'ny économie eto Madagasikara na tiasika na sy tiasika mako miakina amin'ny fiakaram-bidiny io balancen'io resaka viditsoloka io no mitemporiser na mampiakatra na mampidina ny vidim-piainana anatina firenena anankiray fa surtout eto Madagasikara zoevana izy telo zany le ajustement des prix de eo tsika zany ka isorana anandrimatoa filohan'ny fanavoazan'ny république de Madagasikara ny colonel Andrianarina Mikael isorana zakabe andrimatoa filoha fa toy izy fefa mandeha zany atsika io ho any am'izay tena hoe changement zay zany raha ny fomba fahitany ny atoko kitany Madagasikara azy zay le teneniko hoe mila débat fédéralisme ny antony victime le faritany le olona any amin'ny faritany io refa zaka refa miteny olona amin'ny faritany tsy voatery olona avy any Degona olona avy any Androy na olona avy any Ambanja na ohatran'izany mety olona avy aty Antananarivo izy fa miahary sy mitady any fa tratra nitsindry azo lena koa izy aty gasy considéren'ny olona mitovy zanaky mifaty izy rehefa valivotaka any amin'le toerana de gasy izy ny anarany eo dia tratran'le tsindry azo lena zavatra anankiray tiako apetraka amintsika zany zavatra zany hoe maninona sy ampiarina tsy maintsy ny hafa fiaviana no afaka manao anazy mialoha atsika zanatany tsany ke le olana ao anaty fa misy ministre olobe politika eto amitsika manomevahana an'izany ary zay le tsy zakany any amin'ny fatra hoe avy aty Antananarivo zany notapahana de miatry zany ohatra any Anosy-be miatry zany any Tomasina miatry zany any Toliara miatry zany any Toliara 2 miatry zany any Fort Dauphin miatry zany petape aty ambony latabatra aty ry zalahy manao azy misy spécialiste amin'ny mihitsy amin'ny ministre aménagement manao an'izany terrain zany hoe ariarina zaondra jabalian'le izy manahirana anao zany zavatra zany manahirana anao zany zavatra de zay mahatonga hoe ity zavatra ataony colonel Mikael Randrenirina aty de fa sahina io satria maninona ny pétrolier nge ka tsy gasy rehefa natao le privatisation iza moa zany ny orinasa gasy raha manandray be ave sa fantatro izy ny orinasa gasy matanjatanjaka raha iza moa ny savony Ramarson ve rehefa vitsany rano iso ve sa Kaleta ve vitsy ny mpandraraha gasy mba manana anarana mipetraka mafaka nahazo tamin'izany tontolo ny privatisation zany tsisy ny servira karana raha ngatsika nandritra privatisation aloha de tsorina ny resaka zay ny zavatra nisy rahatsika mahitsy be le teniko ary tsy izy rehetra ny ratsy fa misy tena manao ampimampo reo fa misy reo mandinika sy misaina sa zao vo eo izy ary nodimandry Jafara lay karana lehibe nanangana Salimara tsy mitovy amin'ny hafa fa tia olona mifampiresahana olona mifanaja izy hoe mila mikapoka latabatra amin'ny fanjakana par rapport amin'izay de raha ohatra zany ka manenjana ao anatin'izay le pétrolier hoe amin'ireo communiqué nataony io de miditra amin'izay fifanenjanana zay zany ny fanjakana sy ny pétrolier satria ny resaka hoe ny assemblée nationale atsika sy ny sisa de am'izay fotoana zay lasa misy zavatra voakitika zany ao anatin'le izy de tsy mijanona amin'ny famatsiana solika ny jirama fotsiny zany ny fanjakana raha mifanenjana amin'ny pétrolier
fa miova mihitsy ny famatsiana solika eto Madagasikara. Somary bagary zay fa vahaolana maharitra satria ireo manao mafana sy mangatsika mahatonga n'le fanjakana teo mitrebona io de anomboka izy io. Ny ankoatran'io moa zany ny vahaolana faratapony de hoe miodina sy mitodika any amin'ny angovazavozina ny fanjakana malagasy. Ty zavatra anankiray tiako apetraka amintsika tsara, tsy adalany Ibrahim Traoré capitaine président ny Burkina Faso no nandrefy ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Fa tsapany sy hitany lay tsindry sy ampimamba nahazo ny firenena. Tany am'zareo moa ndresana betsaka ndresaka impérialisme fa tsika tsiditra am'izay. Fa hoe le tsindry mahazo ny seha-pitantanana ara-barotra sy ara-toe-karena nahazo ny firenena de namahazay izy nalohany trosa fa nampivoariny ny firenena. De za tsy teny hoe vita Burkina Faso hoe tsy vitatsika sasanangy samihafa na ny zavatra contexte iainana ary fa zao ny zava-misy any Burkina Faso sy ny eto Madagasikara mitovy samy miaramila no mitondra ary vanim-potoana tetezamita. Raha anovitsika anao fanivany fotoana an'izao mba tsy isiny fa mila filana diso tafahoatra de mila mitsangana zany tsika aloha eo zany ny fametanana hoe ndao ary. Satria ty zavatra ty efa ray am'ireo zavatra mila ahitsitsika eto Madagasikara zany io mahamizy ny pétrolier io. De mety misy teny amitsika iady amin'ny pétrolier tonga miteny radio tsy mora miady am'ireo non. Itsika eto Madagasikara amin'ny firenena rehetra ty Afrika no entom-bazaha ny société mamaty solika am'le firenena. Atsy Afrika samy nanao privatisation tsika. Ohatra zao maka ohatra tsika Total. Ohatra zany ohatra hoe maka firenena afrikana anankiray tsika ohatra Benin ohatra, na Togo na Tchad ohatra. Ohatra zany tsy voatery mety tsisy Total any na Congo. Fa le olona mitoatana an'io Total any Afrika io de afrikanina an'io. Eto amintsika io vazaha. Tsy vitatsika tamintsika nanao privatisation malemy loatra tsika am'le arifanina zany hoe non gasy ny apetrakareo mitatana andreo zavatra reo anareo le izy fa gasy no administrateur na ny directeur général mitatana an'io eto aminay. Tanga ny zavatra tokony tao anatin'ny clause daholo zany. Fa malemy loatra tsika. Ny ateny miaram-pirenena zany lala tokana ho an'izao fanjakana fanavozana zao iaditsika amin'io ataony socle anankiray mampatanjaka anazy de afaka mifamaly amin'ity resaka communiqué ataon'ny pétrolier ty tsika. Ny fanjakana zany raha mandeha ka stomy manaraka anazy ny ateny miaram-pirenena hoay tsisy resaka io. Kitiatsika ny lalàna ny ateny miaram-pirenena eo am'izany. Raha vatady anao ampimamba zany reto pétrolier reto de ny fantatry ny PRRM de hoe mitodika any amin'ny ateny miaram-pirenena afaka ataony session extraordinaire tsy problème zany. Akoatra ny resaka réquisition tsy mionona amin'ny réquisition tsika afaka mikitika lalàntsika. Texte ne io nataon'olombelona ny texte rangaha zany privatisation zany zavatra ny soratana gasy zany soratana karana zany soratana vazaha zany misy gasy eto misy karana eto misy vazaha andao kitiany zany. Ny olona nanoratra an'izany afaka tsotsika hoe inona ny soratanareo teto ndao ovana ary atao ohatra zao ty. Tsy raha aiza le olona nanoratra mbola eo daholo ny olona nanoratra an'io. Resaka privatisation Solima eo aby. Alako fotsiny ka hoe prime ministre Tsak Christian zay tale général Solima tamin'izany fotoana zany. Fa ny ambiny any ny tao amin'ny département de privatisation presque eo daholo. Ola afaka afahatsika manova ny lalàna raha ilaina de tsy manao communiqué ohatran'izao tsony reto.
eo donc tiatsika raha lalàna mombany io satria tena le hoe menaseny ianao zany hoe ny fahatapahana ny fikorotana n'lay famatsiana solika narindran zareo amin'ny sokajy solika maro be zany dia mikitika ny fifandanjany ny tahiry solika misy ao aminazy de zany zavatra zany no mahatonga atsika mametraka hoe anka andoranga kitiana ny lalàna mikasika an'ity solika ty